Tahina nanomboka azy le hoe bilan dia ny mpitandro moa zany ny bilan dia hoe firy zany ny olona tena nafantatra an' Jesosy teo amin'ny ankonana, teo amin'ny fiarahamonina, teo amin'ny mpiangona sy ny sisa zay le izy. Dia indray mandeha hony nisy ramatoa zay tena mitory an' Jesosy dia fomba nanaovany azy meno nareo dia anontaniana ny olona dia hoe mahafantatra an' Jesosy ve ianao dia mivaliny zany samy hafa daholo. Ny sasany teny hoe za tompo tsy mipetraka eto fa nontany hoe tsy hananina ny netsy dia zany mivaliny dia nandrotriny hoe kehitrivo le ramatoa dia hoe mahafantatra an' Jesosy ve ianao za tompo tsy manao politika fa aza mba notanontaniana zany tsisy mahatakatra dia ozy le ramatoa hoe andao hovaina indray taktika zany dia mba hitondrana ny olona amin'ny resaka Jesosy dia ataontsika teo hoe fantatro hoe Satana zay andeo zay natao rangaha. Dia lasa izy nakany amin'le usine anankiray zay zany dia olona be dia misy mitabataba dia misy masinina manenoneny be zany fantatro ve Jesosy fantatro ve Jesosy andrasa notaniko any zalahy Bernard mahafantatra i Satana fa Jesosy fantatro ve Satana andrasa notaniko any zalahy Bernard maneno zany tatatatata mahafantatra Satana ve ianao andrasa notaniko ry zalahy mahafantatra ve vizininy io raha misy malala dia lazao izy fa io mivadiny tsy fantatry ny Jesosy tsy fantany koa zany Satana zany ka zay lira atao le mianatreto tamin'ny atoa zay miaramila fantatrareo satria mitovy anniversaire tsy androany akory dia ny rataony eto dia le hoe Jesosy zay zany ny titre ka iantsa manaraka Satria
mikatona ny farisananjara resantsika zao ao any amin'ny baiboly a raha manomboka any amin'ny baiboly dia fianakaviana voalohany voasoratra amin'ny baiboly a dia Adama sy Eva. Iza zany Kaina sy Abela ny zanany saingy nampalahelo a nisy fialonana dia vonoiny Kaina i Abela tany zany dia efa nanomboka ny fahotany zanak'olombelona. Zay fotsiny a ny fianakaviana resantsika aloha pour le moment fa fetsika miditra tsikilikely izy a fianakaviana manaton'ny baiboly a hojerentsika arak'izay hoe inona avy a no mialatsika ny teny frantsay karakteristika n'ilay fianakaviana araka izay ahafantarantsika anazy ao amin'ny baiboly dia angatahana ny famirato verisina solona manana miakatra te anoloana hanao ny hira sy ny talenta izay mampisehoany ho antsika. Hira rehefa mariage fanambadiana voahina tamin'ny 21 décembre maefa sy Rebeka zay fanambady izay a fanombohan'ilay fanombohan'ilay fianakaviana zay fosiny tovea rehefatsika teo any Adama sy Eva mpamena Adama sy Eva dia nisy fianakaviana anankiray izay koa ao amin'ny baiboly tantarainy nao sambo ngezabeza izay Noa. Fananino Noa satria ny ratsy ny tany resantsika teo ny famonina ny ratsy ny tany
dia fantatsika miantony nanovana sambo fiara ka aorianan'ny fifoazana dia tozatsika ihany dia taran'ny fianakaviana izay voalazana ao anatin'ny baiboly antsoina ny fifoazana hanao hira hain'i Jesosy.
tsy mahay mifaly sa manao retenu fa tsy mare olona mitiaka mafy ahabo na hoaly olona na hoan'andriamanitra. Ay ve misy an'izany aho fa afeninareo le talentanareo e nareo ndraindray no mandray anjara daholo fa tsy hoe izay mitsangana eto ihany e. Tamin'ity taona 2024 ity a raha ohatra tsika kanaraka tsara ny vaovao fiangonana dia misy fety natao teto amin'ny FPMA. Inona ka izy azafady? Tsy maheno a zao a tamin'ity taona ity no nankalaza ny enimpolo taonany ny FPMA. Fantatsika zava-dehibe zany tsy miverina indroa ao amin'ny fiainantsika ny enimpolo taonany FPMA. Misy zavatra ho zavaiko aminareo a voaray tany amin'ny Sakabe eno tsara ty fantatareo ny tantaran'ny Josefa. Inona John Josefa namidy dia avy eo dia avy eo zay zao a ho jerentsika ny tantaran'ny Josefa. Josefa namidy ny ralahany a dia avy eo a lasa prime ministre hozy izy a vanitelonareo tandrikatra. Jerentsika io tantaran'ny Josefa io raha ohatra zany tsika ka hoe tsika zany le atao hoe ny olona rehetra maty dia mieritreritra foana hoe ny Amerikana zany tena oloarana eto tany. Tantaran'ny Josefa zany le namidy a lasa ndefy dia lasa prime ministre. Zay ny zavatra fataon'ny Amerikana na tsy hoe le rêve américain le Japon amin'ny voalohany amin'ny zavatra rehetra rêve américain. Raha ny Amerikana no manao traduction ny tantaran'ny Josefa dia zay mitsy ny filazana azy hoe zany le farany ambany taty dia le boiry sa le rêve américain. Fa taoriana lasa prime ministre izy dia inona zavatra niseho? Lisy mosary
ka rehefa nisy mosary dina nataony nalainy indray a ny fianakaviany ray manontolo dia nivokisana raha ohatra ka ny africaine no manao traduction ina lazay regroupement familial ohatra tanareo ny zavatra rehetra eritreretintsika amin'ny fotoana hoe mandeha ho azy le izy fa Andriamanitra manana planina amin'ny zavatra rehetra izay iainantsika aza mieritreritra ianao androany fa hoe raha resaka amin'ny latin'le fahoriana ianao androany fa mety raha-pitso ianao a latsan'le mazo le rive américaine ataon'Andriamanitra ho anao fa tsotsapanao ary rehefa azonao le izy a mahaiza mizara zay a mahaiza mizara agatana ny famia raha maro sandratana hoe tianolona anao ny hira zay efa noman'izy ireo Doa di naya
mpanangatana avy atsangano ny tana izay na tsy aro tena fa betsaka ny fisedrana tamin'ity taonyity nareo mpanangatana andreo mitsara andreo dia makato amin'ny sisiny ato nareo makato amin'ny sisiny ato amin'ny sisiny ato nareo zay nanangatanana teo milaza fa hoe be fisedrana tamin'ny fotoan'ity atsangano ny tana zay hoe nahazo fahasoavana tamin'ny fotoan'ity zay nahazo fahasoavana tamin'ny fotoan'ity makato janao tsy aloha zay efa hoe be fisedrana dia le nahazo fahasoavana makato zay nahazo fahasoavana misy tsara saroa hoe ty fa tsy nahazo fahasoavana ianao makanisy anao azalena to nahazo fahasoavana ianao nahazo fahasoavana kao ataontsika izy zao nareo zany le nahatsiaro tena fa hoe mafimafy ny fisedrana jobo fa aorenan-jobo ane misy ihany koa le mitaizy après fa izao mba tonga antsika rehetra handray anjara amin'le fety dia izao mpanaovina hiry nareo zay ro atao baiboly ihany le izy ao anatin'ny firana ka mangatana ny mpitendry ho an'le olona zay nahatsiaro tena fa nisy fisedrana mafy tamin'ity hira fa 700 ary taotraotra mosafolo Empolo 700 ary taotrao rinosafolo misy fisedrana tamin'ny fotoana ity ho antsika zay nahazo fahasoavana tamin'ny fotoana ity tsotra kely hiry 537 endreny amaroso
antsika nandray anjara mahazo mipetraka isika. Shimia, la la la.
fianany Israel tiana hiantsa dia misy ten'Andriamanitra tokony ilamintsika ao amin'ny Deutéronomia toko fahina amby roapolo dia mifaraka amin'ny folo manao hoe mifalia amin'ny soa rehetra izay nomeny Jehova Andriamanitra ao anao sy ny ankohonanao. Israel tiana hiantsa.
fiarana fampirahana taranaka izao vavakytsika Andriamanitra io nampatevina ny androany hoe indray tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy no miara-monina fankaty zany ary miara-mifary tahaka izay nataony teto soronanao ny zavatra rehetra niseho teto satria manamafy mampiray-tampo anay tsiray avy eo Jesosy zany dia ianao no ampitoetra ty anatinay zany fifaliana ny fanantenana izany azahoanay miaritra ny fahorona rehetra izay avelana mitranga ary indrindra maharitra amin'ny fivavahana izay miantsoana ao anay androkolonay ny fandraisanay aminao ray saraketo zay dia ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fampiraisana avy amin'ny fanamasina omba ny tsiray avy tombon-tokantrano samy manana ny azy misara